Manan-kery ho an'ny fitateram-bahoaka manirana Madagasikara moa izany ny fanabeazana entana amintsika iny karazana fiara fitateram-bahoaka karondalina izay mampitohy any faritra Anosy Ndroy ary Atsimo andrefana iny nanaovana fanajiajina iny fa hijanona any amin'iny faritra Atsimo iny ihany sika fa hiresaka ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo anisany tetika sagoavana napetraky ny fitondra-manjakana amin'izao fotoan'izao raha ho an'ny faritra Anosy manokana ny fametrahana dobo-trondro misa raika amin'ny roapolo amin'ny commune Ivahoana distrika ny Betroka izy ity izay natao matsina zana-trondro sy trondro ihany koa ho an'ny faritra Mantolo sy ny faritra manodidina izany ny fokon'olona moa no ny fanometanana ny ara-nanomboka izay foto-drafitrasa izay notarian'ny ministry Njono sy ny toe-karena manga Théophile Norbert solitena televiziona malagasy ny Betroka no mampita izay pozay. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera Njono sy ny toe-karena manga ny hanao ny fiompiana trondro toy ny fiompiana akoho ka ny isam-batan'olona dia afaka hanao izany no tanjona kendrena ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo hanomezana asa ny tanora mbehivavy ahafahana ihany koa miady amin'ny fahantrana hisantatra izany aty amin'ny distriktan'ny Betroka ny fokotany ao Soseranga manamorona ny tangorombohitra Andriry any amin'ny commune ambanivohitra Ivahoana 520 kilometatra miala ny tanàna ny Betroka. Tsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny toarano izay hitantsika tsy mety ritra aty ny tanjonantsika dia ahoana ny ahafahantsika trondro anamafy ny fiompiana izany karpa zany eto amin'ny toerana eto isan'ny namparazany Betroka izany fiompiana izany karpa zany izay nantsoina zareo hoe zazamena no anarany satria misy karpa dia tena ngeza be eto amin'ny toerana aty i Betroka dia lasa tsatsa ny fanjarian-tsakafo tatoato ametraka ilay antsoina hoe zone d'émergence piscicole ilay faritra ahafahantsika miompy trondro mampitohy trondro ary indrindra manome zana-trondro ny toerana rehetrarehetra izay manodidina. Araka izany dia nialoava ny asa-pokon'olona ny fanamboarana ireo dobo-trondro misy 120 mirefy manodidina ny iray ara ny iray aminy ary fampiasaina avy hatrany ny toerana aoriny ny fanajariana ara-teknika ho afaka hamokatra trondro mba amin'ny zana-trondro manomboka amin'ny taona ho avy. Araka an'izao zavatra hitantsika eto izao dia nataontsika ny nanentana ny fokon'olona rehetrarehetra tonga eto ny vatan-dehilahy mifanometanana miaraka amin'ny ministera Njono sy ny toe-karena manga amin'izao fotoana izao ny amin'izao fanatanterahana nyzao fametrahana nylay dobo-trondro dobo-mpia afahantsika zany anentana ny olona hatrany ary indrindra ampianatra ny olona amin'izany resaka ataontsika hoe fiompiana trondro zany manerana ny Madagasikara ny eritreretra ihany koa dia afahantsika amorona zany hoe anome zana-trondro mandeha hatrany amin'ny 5 tapitrisa anoany zana-trondro izay tokony vokarina amin'ny toerana sahala amin'izao ankoatran'izany dia afahantsika ihany koa mahazo trondro izay trondro azo hoanina azo sakafoanina avy hatrany ny toerana sahala amin'izao akoatr'izay moa dia hisany koa ny fanofanana homeny ny ekipa ny ministera Njono sy ny toe-karena manga aty amin'ny faritra Anosy fanofanana ireo tantsaha ho lasa mpiompy-trondro matianina ahafahana mahatratra ny tanjona kendrena amin'izany nandritry ny fandalovan'ny ministry Njono sy ny toe-karena manga taty Betroka nandritry ny roandro dia nisy ihany koa ny fampanajana ny fomba fanao rehefa hanomboka tetika sagoavana sy sambany hisy aty amin'ny toerana toy izao tamin'ny alalan'ny famonoana omby roa akoatra ny resahan'ny vantana tamin'ny roapisitraka ny tetikasa atao amin'ny fokotany ny Soseranga any amin'ny commune ambanivohitra Ivahoana. Nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana na toerana ireo mpisitraka ity foto-drafitrasa goavana fiompiana trondro ity fa sambany moa vao nisy tetikasa tahaka izao tany toerana amin'ny faritra Maina ianjadiny tsy fahampitsakafo azy ao anatin'ny fotoana lava izany mandritry ny taona ka inona fa hitondra vokatsoa ampiova fiainan'olona maro ny fisiny izany fiompiana trondro izany. Théophile Norbert ihany mampita ny vaovao. Hanampibetsaka ny fiadidinan'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Ivahoana ny fametrahan'ny ministera Njono sy ny toe-karena manga ny tetikasa fiompiana trondro an-tanety any an-toerana ahafahan'ny tanora ao aminy hanana asa mahavelona azy ireo amin'ny alalan'ny fiompiana trondro. Raha mahakasiky ny resaka zao fanatanterahana ity foto-drafitrasa ity resaka fiompiana trondro ity dia zavatra lehibe ho anay ato Ivahoana hitanay tokoa zany ny mahavelo amin'ny fiara ary manatena tombosoa ho amin'izao fanorenana an'izao dobo manara-penitra eto izao zany ny tenanay eto amin'ny commune Ivahoana. Nambaran'ny lehiben'ny distriktan'ny Betroka Randrianarivelo fanomezantsoa Roger fa hitondra akony lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny tantsaha amin'ny tontolo ambanivohitra ny fisin'ny tetikasa mpanjakana toy izao ahaizan'ny tantsaha mikajy ny mahazava-dehibe ny harena anaty rano. Mametraka teknika vaovao zany mpiompiana ny trondro
fa tsy arak'ilay fomba naza raha fahiny sady fampivoarana an'le faritra l izy no fahaiza manao ho an'ny vahoaka mikasika ny fitrandrahana ny fiompiana trondro zay zany tena zava-dehibe hoentiny. Hanome lanja ny drafitrasa fampandrosoana ireo komina ambanivohitra misy aty amin'ny faritra Anosy sy ny fanomezan-danja ny fampivoarana ny ara-toekarena miainga iny fotony ny tetikasa toy izao hoy ny sekretera jeneraly ny faritra Anosy. Ka ny zavatra ohatr'izao zany dia miteraka asa ary miteraka tombotsoany koa ara-toekarena izay ahafahana zany mafanampy amin'ny fampandriampahalemana ny tany. Zava-dehibe eo satria mifanandrifany koa amin'ny drafitra ny famparisoana ny faritra izay manome lanja ny fiompiana trondro tahaka izao, manome lanja ny fampivoarana ny toekarena amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fanaovana ny fampananan'asa. Manomboka izao dia ho isy amin'ireo komina ambanivohitra roa amby roapolo misy aty amin'ny distriktany Betroka hanana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampivoarana ny toekarena aty an-toerana ny komina ambanivohitra Ivaona.